Jesosy teny velona fa tsy tonga izy dia hoe zaraka teny tonga no fa tonga dia atako any devoly efa tonga eto tany aho. Non, nanomana mambavaka aloha izy. Tena teny amiko eto Andriamanitra, teny amiko eto Andriamanitra. So. Tena reko le izy. Reko zavatra teneny. So zavatra teneny Andriamanitra amiko zao. Nareo eto amin'ny tombony tsy ampivavaka. Tsy ampivavaka. Tsy amin'ny fitokana n'Andriamanitra. Tsy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manokana eo amin'ny tendrombohitry ny vavaka. Tsy amin'ny firaisam-po miara-vavaka. Lasa mpiara-vory sy mpiara-korana fotsiny. Fa tsy mpiara-vavaka. Zany no mahatonga ny kalizy lasa miakatra. Satria miena ny vavaka. Fa rehefa mitombo ny vavaka, miena ny kalizy. Mahatonga ny fotsika maloto ny antony dia tsotra. Satria nampiditra viriosy be dia be ianao. Tamin'ireo karazana feo maro samihafa etseroa izay manimba ny fifatoanao amin'ny vokasionao. Io ny foanao kankanalefa. Ireny amin'ny tendrombohitry ny vavaka. Ahafahan'Andriamanitra manovanao sy ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao. Ary ty volany fanomana ty manomboka eo mitapatapa ty volany ty tsika anao 21 jours de jeûne de prière zany anao. Izay fanomboana azy ary manatsika ny fataterahanyireo teny fikasana sy vision rehetra napetraka Andriamanitra antsika. Ny amin'izany hoe fanesena ny fahavokaram-pamoronana zany. Korina fahavokaram-pamoronana mandritra ny titony ty omanina izay ao anaty vavaka sy fadikana. Alleluia. Inona no entin'ny vavaka? Mbola misy tendreny ny tombontsoa oentin'ny vavaka rehefa nazaka naniraka anao iny vavaka ny teny zerenao dia zao ao amin'ny vavaka Andriamanitra manamboatra ny toetranao raha feno fahosana natahotra ho tonga olona manabasa ina. Ny transfert mampiapita izay zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny vokatra miandry ianao dia tendrombohitry ny vavaka. Fantatsika ve ny apôstôly ao amin'ny asa toko faefatra 9:7-8 rehefa natambatra ny mpanapaka ny sinediona zareo dia lasa ny afina. Ary rehefa ny afina tao zareo dia ny vavaka. Rehefa feno eny avy eo ny vavaka izy le tatahorany indray lasa tiany ao vavahadiny sinediona indray izy noverina mitolo teny. Ny dikan'izay misy zavatra manovanao eo amin'ny tendrombohitry ny vavaka. Manaisitra ny akansanao ho tonga fahazahina ho an'ny Kristy tsy manateka ho azy. Alleluia. Ito zany ao amin'ny toko fadimy 9:20 koa katria amin'ny 9:70. So tadidio tsy possible ny hoe avy niona tamin'Andriamanitra marina ianao. Avy eo mbola isy zavatra atahoranao ankoatran'Andriamanitra. Tsara zay. Eloia ty zavatra teny amiko ty eloia. Tsy possible ny olona anankiray avy niona tamin'Andriamanitra marina ao in'izay dia mbola isy zavatra hafa na olona natranga atahorany ankoatran'Andriamanitra. Tsy possible. Fantatrareo ve Mosesy nitsoaka nanao dingan-tsakatoka be misy nandeha nitsoaka tany alefitra hitsoaka ny Farao avy nao tamin'Andriamanitra nasay niverina ny Farao. Rehefa teo amin'ny tendrombohitry ny vavaka nanefen'Andriamanitra azy. So vaovao mafana ao iny vavaka sy fadikanina izay ataontsika amin'ity volany ty manomboka mitapatapaka ty volany ty mitsangana avy eo ianao reo tontolo rehetra na araraka anao ataovy defi ampiorina anao ao amin'Andriamanitra. Misy zavatra miova ao anatinao reo toerana tsy fahombiazana rehetra sakanao afanjakan'Andriamanitra miraraka ao anaty fadikanina tao manomboka lehilahy sy vehivavy maheno ianao ampandroso amin'ity fanjakana ty anaizanaiza iseronao famorona sy famatana azy. Alleluia. Eo vavak'Andriamanitra no manositra amin'ny fahasoavana izay mesazy ampitondrany ao. Anankiray eo vavaka Andriamanitra no manositra amin'ny fahasoavana izay mesazy ampitondrany ao. Luka toko faefatra zereo Jesosy. Luka toko faefatra manomboka amin'ny voalohany kahatra mandeha ny faharoa dia dingana mandeha ny faharoa amby roapolo. Ny zavatra nisy ny teny devoly dia mitenitenin'Andriamanitra Jesosy tena mpitokanana.
dia ny 20 nandao azy ny devoly tanareo izy le fahasoavana mampitonga ny satana andahoana fotsiny asan'ny apôstôly toko faefatra ny 9:telopolo ka hatramin'ny 9:telopolo ny apôstôly ko dia tahaka izany ao bokyny Hébreu toko faefatra 9:20 lasa manam-pahasahina ianao anatinao sy fiandian'Andriamanitra amin'ny fahasahina zany foana mitahotra azahoana famonjena ny andro mahody zany hoe reo mesazy rehetra voarainao dia vaditry mivavaka ho tonga fahasoavana azy no resitrahana mamadika ny teny tonga materielina eo amin'ny tenibotriny prière Andriamanitra. Alleluia. Zakaria toko 12 ny andiny 10 koa dia milaza zany ny tenin'Andriamanitra tika nitiaka mafy eo an'i Jesosy. Nalopitro vela mo mavavaka. Alleluia. Eo amin'ny tenibotriny mivavaka Andriamanitra no mamadika ny fangatanao tonga fangatahany fanamasina amin'ny teny tsy fantatry. Amen. Lasa vadiky ny fanamahan'Andriamanitra ny fangatahany ny fangatahanao eo amin'ny tenibotriny mivavaka amin'ny alalan'ny spikiny amin'ny alalan'ny teny tsy fantatry. Torotsana ny tana zay. Alleluia. Jeremia toko 7:20 raha tsika fohy teny io misy olona miaivero nagaragarana foko tsy maintsy vita ny asan'i Jesosy tsy tahaka ny hafa fa ny teny ko Jehovah ary tsy tahaka ny kanotao manorotoro vatolampy fa amen. Hitanareo izy izay atoko fahenany andiny 1 ka hatramin'ny 9 Petera 1 toko 4 andiny 1:20 Luka toko 4:20 andiny 2:30 ny asan'ny apôstôly toko 4 andiny 7:30 hoentin'ny fanamasina ny vavanao angataka amin'ny tenibotriny mivavaka tonga fangatahana Andriamanitra ny fangatahanao tsy possible tsy ivaliana amen. Rehefa tonga eo amin'ny tenibotriny mivavaka ianao dia avadika Andriamanitra inoy torotsana tanazay avadika Andriamanitra anana fahasolona andray ny afatra Andriamanitra araka ny vanim-potoana amin'ny saison averiko. Hitanareo misy andro mahory dia zao zavatra mitranga misy teny tianao voaravy amin'Andriamanitra miatika an'ilay ady dia zao tsy hitanao mihitsy hoe aiza le teny ao anaty baiboly eo amin'ny tenibotriny mivavaka no alokafan'Andriamanitra ny sainao amin'ny révélation anomezany ianao an'ilay teny mifanandrify amin'ilay problème amin'ny saison vanim-potoana et raison antony. Torotsana tana zay ino hoe fantatrana hoe misy antony lehibe mivavaka azany ny antony mampirisika antsika mba hivavaka amin'Andriamanitra amin'izay ao anatin'ny vavaka zay nisy Isaia toko 50 andiny 5 ka hatramin'ny andiny 10 sy ny révélation ny apokalypsy toko 1 andiny 10 manentsika ny fahasolom-panahy ny amin'ny teny amin'ny vanim-potoana sy amin'ny fotoana ny vavaka. Mivavaka ihany koa dia mahatonga ny herin'Andriamanitra hiasa hiinterprete na andika ny tenin'Andriamanitra misy vokany lasa misy vokany le teny aoriana mivavaka zao zany renao le teny fa tsy fantatrao ny dikany rehefa mivavaka ianao dikan'le teny tsy fantatrao teo iny no aza va ifanamasina aminao amin'ny tenibotriny mivavaka mba hisy vokany le izy satria aoriny fanazavany fanamasina an'le teny ao anaty vavaka no amadiany an'le teny amin'ny fanosorana ho tonga vokatra azy sapaitana tsy mahany teraka ao Andriamanitra. Alleluia. Zero boky ny Joba toko 7:30 fa ahoana vavaka sy fivadikana tena kaikanao fa maninona vavaka sy fivadikana mba tena mponina tsara le izy fa maninona hoe mivavaka sy fivadikana vavaka sy fivadikana satria ny fivadikana no manosika ny vavaka ao isy vokany ino ne togotsara tanazay toros zao fa maninona ny vavaka sy fivadikana mifadiana ianao satria tsy mahina-kanina terele etaeta mambavaka ny amin'le teny voanainao tsy le teka amin'Andriamanitra zay no miantso voalohany terele tenin'Andriamanitra ny fonao angetaeta amambavaka dia inana diona voalohany
eteka amin'Andriamanitra. Halleluja. Ka ny fifadikanana ny boosta ny fifadikanana ampisy vokatra ny vavakao. Matotoka vitamine folo andiny falaky am'roapolo. Rehefa ao amin'ny fifadikanana le teny voarainao dia lasa révélation na fanambarana mitondra fanazavana ao anatin'ny sainao ny amin'ny zavatra irinao avy amin'Andriamanitra mba ho tanterazy. Averiko amin'ny alalan'ny fifadikanana le teny voarainao dia avadiky ny fanamasina ho tonga fahazavatsay révélation manokatra ny visionao mamelona ny sainao anatena zay lazain'Andriamanitra ho fahamarinana ao anatinao zay maneho ny finoanao fa tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra izy amin'ilay vavaka. Zany hoe sady manosika ianao le izy, manokatra ny sainao le izy, mamelona ao anatinao le izy, mampiarandranao le izy. Rehefa mivavaka ianao mivavaka ao etadikio tsy ny hafa no tsinjazy voalohany fa le mivavaka aloha valian'Andriamanitra voalohany. Na dia hafa aza ndraikanao mambavaka ianao aloha tsy Andriamanitra voalohany. Mosesy raha ohatra mambavaka ny zanak'Israely sy ny tarehiny tany Egypta rehetrarehetra no namirapiratra fa izy aloha namirapiratra somary. Halleluja. Zareo Isaia tonga malao 50 andiny favalo milaza zany teny Andriamanitra tsy tonga dia vakiko hoe na sady maiko manko amin'ny ten'Andriamanitra nefany nefa ohatran'ny hoe fotoana somary fofoy ihany fa ametrahana tonga dia tovofana nisy amin'ny zavatra teny koa tsy dia baiboly dia mamianatra tsikelikely ianao koroko seleleko le dia tsy azo fotoana no zanoneny amen. Isaia tonga malao 50 andiny favalo fa raha izany ozy izy afaka sifadikany io dia posaka tahaka ny fahazavana maraina ny fahazavanao révélation io ary tonga fahinana ny fahasitananao dikan'izay manifestation io ny fahamarinanao oloananao ary voninahitry eo vidinanao. Hitanareo le izy raha mifady ianao ka kasitan'Andriamanitra amin'izay mivavaka ataonao dia posaka fahinana ny fahazavanao tonga dia le révélation dia ho afangian'Andriamanitra le résultat tonga fahinana ny fanasitananao zany hoe akakahena be toko mihoatra noho izay tokony hinazanao azy. Raha miandry ny fataterahany teny tsy ampivavaka ianao eritaon'Andriamanitra vao mahatsiaro an'iny fa raha ianao manao rappel ao anaty vavaka mety 10 secondes Andriamanitra dia mamaly anao. Dikan'izay mamantrika ny fiainanao tsy Andriamanitra tsy teheny fiainao tsy activé ary anao koa tsy motivé. Motivation anao asehoe mambavaka anao. Alléluia. 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 Vavaka sy fifadikanana mivavaka dia mandrava ny hery sy sakana rehetra izay mahatonga ny ministeranao tsy androso. Misy fotoana ohatran'ny sestagilie zany ohatran'ny sady tsy mandroso sy miembotro zany le ministera ajereo sara posiko ohatran'ny sady tsy mandroso sy miembotro le ministera fa ohatran'ny mihazoazo be eo. Inona ny antony ministera mihazoazo be io? Dikan'izay misy fahavalo manakana te anakana ny fanosoanao vavaka sy fifadikanana mandrava an'izay. Isaia toko valana 50 andiny fahenina dinganina amin'ny andiny fahafolo ka hatraka andiny faefatra ambin'ny folo manamarina an'izay. Korintiana faharoa toko faraika ambin'ny folo ny andiny fafito amby roapolo dia manamarina an'izay ny tenin'Andriamanitra. Ka ny fifadikanana sy vavaka dia miteraka fanosorana ho amin'ny fiboahana. Midingana izy ianao mambavaka amin'ny fahaterena hoentinao anatin'ny fifadikanana dia manomboka kelikelyna fiboahana ao anatin'ny ministeranao ianao zany hoe mahandro ny sakafo azo atolotra ny fanehoana eny ambony latabatra azonao aseho ampiarabelaninao rehefa mikorokorona mambavaka ro teny tsara rehetra voarenao ven'Andriamanitra torotsy nakaraza. Tsy mahiteko n'Andriamanitra. Indrindra toko faefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia milaza an'izany baiboly ny amin'ny tantaran'i Jesosy. Vavaka ihany koa dia mampiditra anao amin'ny fanambarana isan'andro. Jeremia tonga teny amin'ny teny andiny fahatelo atsy hoe dia hovalika ianao
tsy hoe devalika ianao andriamanitra zany tena lina mihitsy ianao vavakamy tsy hoe fa zany tsy manala zay teneny fa matoa zay tsy namaly za mitsara vela tsy matsy niantso ianao zay salamo fa sy ambifolo zato ny andimy fahavalambifolo Matthieu toko fahaenina ny andimy faraiky ambinifolo Jesosy niteny zany zay matontona no voaina zay mitady no ahita zay mangataka no omena eo amin'ny alitaravavaka Andriamanitra dia maneho amintsika ny teniny dia zay teniny hitondra afo ny fanandrify amin'izay tadiavantsika azy samy hampy zay teny hitondra afo ny fanandrify amin'izay tadiavantsika azy Levitikosy toko fahaenina andimy faharoambinifolo ka hatramin'ny fateloambinifolo Agay toko voalohany ny andiny fahavalo tapany dia milaza zany ny Baiboly tapany faharoa ny ansoko ao anatin'ny dingana tsara lavitra ho an'ny ministera koa ahoana ny fomba ifatoa ao anatin'ilay firetana voalohany misisika ho amin'ny fianarana ny teny mitondra fiainana ny fiantsonatsika ao ministera na fampona dia ny fiantsonatsika hiataka amin'izao tontolo izao fa hifantoka amin'Andriamanitra ianao zany rehefa nanaiko mpanompon'Andriamanitra dia taditio tsy isan'izao tontolo izao ntsony ianao fa efa any Jesosy ianao zay zany aloha tonga dia namboarana ny saina ohatra ny hoe rehefa natsoina ho maramila ny maraminana ny polisy na ny zandarma dia tsy natsoina ho amin'ny antsona sivily ntsony izy efa manomboka hita zao anatina fanoloran-tena na militera izy manomana saina izy hiady zany mahatonga navarina amin'izareo indraindray ohatra ny tsisy fahatokina mihitsy ao aminy fa ohatra misaina zany izy hoe izy midifotra eto nefa ianao zany tena kalma be tsy natanzaina hoe za soinakama tsisy midraky zany eto ny antony dia tsotra ny fahatsoromy sy ny fianarana voarainy dia mametraka fa rehefa mirany izy hiasa dia tsy manatateraka an'izany amin'ny fotoana andrehetra ka na tsisy hitifitra na misy hitifitra izy mivolona foana hoe iza no nitraka eo iza no nanana ohatr'izay mitsy le fiambelona mahamiaramila ny lanitra anao misy zavatra tokony hiamberinao ara-panahy isan'andro atonga anao tsotratrany zanatsipika ny fahakalana fahatezerana lolompo zay sakana tsy atonga anao hiakatra namampitsotsoky anao hitiny tsisy raison ao fahakalana aza mitady hirika anazavana fahakalana anatin'ny fonao hoe mety za tsy anomeno tena disodisy atrany zéro ianao aza zany kitikitina am'zany misy fievitra veny aminao hiteraka fahakalana olona atao anaty fo ny safidy mitima anak'izay Alleluia enole raha ny hafa nivelany azy takin'Andriamanitra mamisany zanak'Andriamanitra koa miaraka amintsika isika ato anatiny tokony modely voalohany iseho amin'izany fitiavana zany ny famantarana manaraka izay mino dia fanankarana maty fanadiovana boka fampalenesana mandrenina fampahiratana ny zana sy ny asa famoronana fa ny famantarana manaraka ny pelo dia tsy misy akoatra ny fitiavana tsy Jesosy tiava ny raha lanareo tiava na zay fahavalonareo izy ino le nity tsy sakaizy anao sy namanao normal kizareo mahafinaritra anao fa nity zay mitsakako fahavalonao afera hafa koa neny Jesosy le mihoatra ny takifa tsy le normal satria tsy atilisa koa mba manana zay tina tsy atilisa rehefa miala misototoka aminy ianao dia namany ateo mitsanatran'izay neny ary mifankatiry zareo toka mampiavana azy mampiavana toka alors zanak'Andriamanitra koa mitady ianao tsy toka fotsiny ohatra vakahana olona anankiray mampiavana azy za kitsy teny za koa kitsy teny eny atao kitsy kifakaty tenena kakeo fiavanina mitondra ho any an-tany aveza ny tenena izy efa nadinika tsara ve anao alleluia mena tena mitsotra aminareo misy olona fantatra vavaka ako ho an'Andriamanitra zay no voninahitra tonga vilitsany tarehibe izy tena sy mivaly tena sy mipotrina dia andeha hihinana n'ilay sakafo ao parasaka ho azy le vily tonga dia tsy tafiditra tany am-bavako le izy
moan'le saka le izy minisitrinitra teo le saka avy mihinana izy tsy tian'andriamanitra hiditra ty le izy tamin'izay fandre mandeha zay tany ambanivohitra nandeha no tafika masina mihinana n'le sakafo ay izy disipozina nohaniko tsara vita izy mitolotely nanao fampaherezana dia le ranga anankiray metimety be misy andry na ekarapoka tsy mety mekarapoka vita ny fotoana adimevana tateorina nanato anazy dia te pasteur Rodolphe tena fona fa miaraka amin'andriamanitra maro mena fa maninona nasiko pozina le sakafo teo iny nefa anao tsy matimaty dia teo no zany zay fa mele ahoana zany miazo Isso não lhe tem Jesus, não existe uma fateza. Isso é para mim nas. Tem isso é mar nas. Só tinha na maraca e foi matar. Aleluia! Mas você não está recebendo. Faz chover. Faz até uma posição se está por diante não. Semana na nisa nisa vou pagar isso. Faz do ar que não vai pior. Se nisa nisa vou pagar isso. Se ele fatar foi uma posição nula cascava diante. Mission se que voalohany izao tatikeo fatazo tsy tonga novanizaniza aloha Jesosy raha tsy miova tsy tonga novanizanizy raha tsy miova tanjony dia volana izao hoe anakananao mioty izy mba tsy rehetra ny finonoan'Andriamanitra anakananao mifahakalana izy mba tsy afan'Andriamanitra mampiasanao mpitiavana ary ataony c'est tous les moyens mba programme n'Andriamanitra tsy trangy eo fiainanao satria hita le vision apetraka Andriamanitra eo aminao fa goavana be dia mety pitsopitso zavatra tsy sitika anao trany izy nefitra sehatra mety kely ohatra sika ambony zany fa tandremo so mandavy voso mila miala amin'izany sika tsy manety tenenao akaikinao ahoana mitrangany zany averena ahoana mitrangany zany dia tenena izy sotra hoe eo tendrombohatry ny vavaka tia tenin'Andriamanitra mianatra tenin'Andriamanitra miray amin'ny tenin'Andriamanitra mihaino ny fanamasina ao amin'ny teny misaitsaina n'ilay izy andreo manalina dia velona ao amin'ilay izy dia mahomby ao amin'ilay izy izy ala le mahomby toketo anao ananivo izy le mahomby toketo anao ananivo tiava mafy Aleluia! Aleluia! Ilaina ny fahaizanao tenin'Andriamanitra na tena ny afatra Andriamanitra ianao satria ny référence biblique na ny fanamarinao men'ny teny any no azo Andriamanitra ekena Andriamanitra tsy tonga eny izay teneninao fa tonga eny izy izay teniny fanandrify amin'izay teneninao sao dia obolana Antananarivo na Mazangano menao eo ankalao za ankalako anao Antananarivo toko fahatelo andiny faharoa dia aveo amin'izay tsy fantatra obolana mivavaka maro dia zay zay to pasteur Joseph misy olona tonga zay tsy tamora ny olona fa mivavaka maro matakatanja matio any any matio any matio efa maty izy zay tia tavy mofo azy ny isaina zavatra soratany midira ao matio midira ao matio Alléluia misy mieve amin'ny Deutéronome toko fahadimy fa raika amin'ny telopolo zany teny zany Malaki toko faharoa ambin'ny fafito Matthieu toko fahaefatra ambin'ny fahatelo amby roapolo Luka toko fahadimy ambin'ny fafito ambin'ny folo fa maninona ny teny averena fa maninona ny teny ao amin'ny teny no miafina ny fahasoavana zay anangana ny olona anankiray ho tonga masina sady matotra ho an'Andriamanitra ny fahamatorany olona anankiray ao fatsakan'Andriamanitra dia misy fandraisany maturité sainteté dia misy fandraisany amin'ny fahafenony teny ao anatiny fa maninona ny teny ianao zany mila manome fotoana mihoatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny titony ty mihoatra noho ny télé mihoatra noho ny journal
mihoatra ny boky hafa rehetra. Halleloja. Facebook io. Io foana ny mahaboka amin'ny fiainam-panahy. Mbola io foana ny fikirana. Allô? No manana fotoana anaovana Facebook ianao adindray isanandro. Ataovy manana fotoana anaovana amakina tena Andriamanitra adiny 5. Rehefa balisy le adiny 5 eo Facebook ianao nampahery fa tsy mitseritra vapoana. Asina ny klika eny amin'izay ireo olona mitady vady. Dia hoe bonjour. Dia maly anankiray. Izy zany. Za ihany. Dia maly anankiray. Za ihany iza. Ianao mankaly ny teny hoe mila olona ohatran'izao, ohatran'izao, ohatran'izao aloha e. Hitanareo a? Toro tsara karazany eny. Re mandeha tao Antananarivo. Compte hafa. Nampiasaiko. Dia jereko daholo eo anatin'io hoe iza daholo ny ankizy korana sy ny tapitapiako teo daholo. Hitako. Dia za amin'io a nanao tsy olona fantatro mihitsy ohatra hoe Yasinora. Allô? Izao fa zay izy. Sao dia mahita Yasinora anao dia hoe ifa zay. Tsy zay le izy. Dia midina ataoko hoe bonjour. Bonjour. Ankizy anankiray zany. Bonjour. Fa ahoana e, ianao impely isanandro ka manao FB. Oh, mahavita FB en 12 heures sur 24. Foko amin'io fa mivoaka. Izy amin'io hita. Dia moa ianareo tohatra ny hitako any amin'ny HVK mba mahafinaritra ihany fa izy io. Zay no fijoroana io. Mahafinaritra fa ka ianao teo any. Ohatrana eno eny fotsiny a momba n'ilay izy. Za mantsy zany fa za mitady bandy mitady sipa ary tsy dia mivavaka reny loatra tonga dia tiako dia mampakarako mihitsiny. Kanefa ny ianao moa sao dia mivavaka ohatrana hoe miamainao avy any ianao ka. Eny off. Za makany fahatsy tendray. Maka plasy ako. Dia tomany ako. Tomany tsy fantatro ambeako tomany nandoaliko ako. Jesosy akaiza daholo ny teny toriko nandritry to. Tena firy tona venamo. Fampahirezana firy. Fa ahoana Jesosy. Dia dia nasoprika izy. Vitenao ty. Za asiko. Zakanao veny anambadolona tsy nateraka indray hoe. Dia Jesosy, ianao ve mieritseritsy? Zany zany nitondra fiadananao anao raha Jesosy tena milatra masom-pananao sy namonjy anao zao melo namonjy anao tsy ndraindray izy. So sa tena tena mitsoa vavolombelona namonjy tsy ndraindray mivavaka. Pasteur, tsy miteny azy. Ave, izy anamale ty. Kaontin'izy io. Ave pasteur ici le. Tito ty mitsoro ianao. Tenena ketro mitsoro ianao. Averifanao mitsoro ianao. Averifatelo mitsoro ianao. Amen sa amen. Oka tsisy fotoana hafa akoatra sitrapon'Andriamanitra. Aza manam-potoana ovana tsy sitrapon'Andriamanitra ntsony. Miangavy areto. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia tadidio mamelona fanahy. Ny sakafo ny vatanao a babasy loka. Fa ny sakafo ny fanahinao a parole de Dieu. Tenin'Andriamanitra. Inona hoe? Inona hoe? Ny fanahinao rehefa tsy mahazo sakafo
dia sozanina. Raha vao tsisy sakafo menao an'io na iavo tsisy tena Andriamanitra vakianao fa ianao dia télé jeremyzy bolo inona ny gain spirituel azy no bolo tolotsana ny tanasany raha mpanompon'Andriamanitra ianao mbola voasarika zao korody vantany dia fandraisan-danitra tsisy misy ane zany izy eno kely rety zava-teneko ty eno kely izy tamin'ny zambola tsy mpanompon'Andriamanitra dia misany mpanao film tiako Chuck Norris nafinaritra bena dia mivavaka nisy fotoana amizay mivavaka ho an'ny Chuck Norris mitomany misy Jesosy io vonjeo Chuck Norris dia mama mahita anazy zay Céline Dion koa taloha tamin'izay mbola tsy mpivavaka dia mahafinaritra anany feoany fa nivavaka ho an'ny Céline Dion fa hatramin'izao tsy mbola tsy verina amin'ny Jesosy fa nakataka hoe omena tanànaka izy dia nomeny Jesosy aloha izy tamin'izy dia nahazo tanànaka iny dia avy eo mivavaka ho an'ny Chuck Norris fa Chuck Norris novalian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao Chuck Norris pasteur na église pasteur na église évangélique du Levaille mitondra an'ilay hoe ozy io asafanimpoly io dia zao hoe ho avy zahay hitsaina ny tompo zany dia narina nadika amin'ny teny malagasy amin'izao zany Chuck Norris fa tsy star any amin'ny sisiny tsony fa star ataon'ny lanitra mampalahelo izao raha saina disiko fanoloran-tenao ka tsy ampy tsara tsy resy lahatra zany satria atao tompo ianao Chuck Norris tsy tenao film tsony fa tenompon'Andriamanitra ianao atao anatin'ny ratsy ny tanana misy manampy vola be hoe ataonao film anaonao film tsisy dikany any mba azahoana vola fa ianao amin'i Jesosy tsy ambivavaka tsy ampiteny n'Andriamanitra tena anao tsoky eto resaka nalahelo be any Antananarivo mahita gasy nanao satibory musulmane dia sauf que l'église dia mbo tsara tanazany mpanompon'Andriamanitra izy teo aloha mpiandrona namany io dia samy mpiandro zany zay tamin'izany tomboan'olotro dia tamin'izany zay izy mpiaraka namokatra fotoana maraina vaovao dia takabe jery azy tian'olotro zao hoe salam alaikum takabe tian'olotro dia misy be maso para tonga dia za tsy mianatra mirasiko mirebareba be natosona biby zay fa nisy inony dia misy amintsy azy ela loatra ao sisy niandry an'i Jesosy dia akibara ribenito no namonjy dia misy izy rehefa votsaiky anao dia manaova silamo dia tsy anotrosako dia le izy tsy vola kelikely any dia zao anandray ilay vola dia nahita koa fa mifona silamo ny tena izy itaetanao rahalao miangavy sady nandoalitra tsy anao satrobory no doliako fa lefa navery tao anatinao ty kopodebola tena golka eo amin'ny any bus zany eo amin'ny any bus conviction tatao bokole izy tazomikotra zao tonga tianao Jesosy miangavy miverena tady tio fa tsisy famonjena hafa akoatran' Jesosy ho an'ny olona raha teo any an-danitra izy Jesosy miteny tsy misy makany amiray afa-tsy amin'ny rano ka baiboly ane tateoriana fa Coran taloha tesamainsisy loatsika ho any amin'ny birao tsy nety tonga izy eo ana numéro téléphone anse tsy nety ny raisiny tapabola tateoriana ikako tao tsara lalàna izy dia mandeha dia vidy fitaovana zay dia tratrako indray tonga dia tongotokotra zay iana idira atao anaty fiara hitanao toy zay efa nanomboka anatongotany amin'izay fahamarinana tonga dia mitomany izy atao anatoko anefa misy feo foana miteny hoe tsisy io nanaka an'anao io fa zao tena niniko mihitsy manany dia nanomboka bema foana mamboka nitomany tsikitsika amin'izay ahoga ny ty resaky ty zany napisy ny zay nanao rendez-vous nisorona ny akanjo nisorona ny sataboly sy ny rehetra na kipandoly amin'izay nomeko baiboly mamaimboly izy amany
tsara ny tany miova fo ho an'ny Jesosy hitanareo eny ty famarinana ty raha tsy matery anao filazantsara naneo anahy filazam-bavanao naneo anatiny azy hoasinao ary tsy maninanao filazantsara mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra dia tsy mpanompo fotsiny isika anao izay finaritra tsika nanteny amin'izay titsika fanova izay ratsy rehetra eto amin'ity tany ity ho an'Andriamanitra nafisitsika rahalahy ranabavy manana komisiona iraisantsika anaovan'izao tontolo izao ho an'Andriamanitra maro misaona azy eo amin'ny toeram-panompoana endreny ianao io hamatompona nataony eo ianao misy dikany averena misy dikany averena misy dikany averena misy dikany tenena toroko izao e miazao fiainako Andriamanitra ataonao fiainako ilay tsara lavitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra mamelona fanahy Jeremia 3:10 Mika 3:7 ny tenin'Andriamanitra mamelona ny laoniny izay zavatra lava rehetra musulman lasa kristianina alleluia ny tenin'Andriamanitra no lohan'ny lalana mampiditra ny fanan'Andriamanitra Ezekiel 2:2 vao niteny tamiko izy dia niditra tato anatiko ny fanahy raha tsy miteny Andriamanitra tsisy fanahy miditra zay leo dikan'izany tiavanao tenin'Andriamanitra nateny fanahy fanan'Andriamanitra Tesaloniana voalohany Tesaloniana voalohany 4:20 manana Jesosy ny tenin'Andriamanitra koa dia mandrava ny herin'ny Satana rehetra mandrava nina hoe matotoko